Titos toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo. Fakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Hebreo toko fahafolo andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Mifakitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manohitra ny lalàn'i Mosesy dia maty amin'ny tenan'ny vavolombelona roa na telo ka tsy asiana famindram-po. Manahoana kosa ary ny amafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny ranony fanekena izay nanamasina azy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahy ny fahasoavana. Fa fantatsika izay nanao hoe ny fahamaliana izao no amaly ary koa Jehova hitsara ny olony. Amen. Alohan'ny anaovanoizintsika ny tenin'ny famelabelarina ny tenin'Andriamanitra dia andao isika hiaraka hivavaka. Ry Jehova Andriamanitra io, sambatra izahay satria ny teninao dia mamakivaky an'izao fiainana izao. Ny teninao dia re na aiza n'aiza ny toerana misy anay. Tsy voatery amin'ny toerana voatendry na toerana voatokana akory, fa ny teninao dia tsy maintsy tonga aty am-ponay tsirairay avy. Aoka ianao Andriamanitra, ny anamarina ny teninao isan'andro amin'izay rehetra torianay, satria izay dia olombelona ihany, ary izay dia mamerina ihany izay rehanay tahaka nataon'ny Paoly hoe izay rehanay sy hitanay dia teneninay avokoa. Dia tahaka izany koa no nametrahanao ny teny eto am-bavako. Mamelany ny heliko amin'izay rehetra tsy nahatanteraka na inona endrika izany eo anatrianao. Andriamanitra, mitenena ianao ankehitriny satria efa vonikeno izahay tsirairay avy. Ny teninao tokoa araka ny tenin'ny ranabavinay teo dia hoentina nitsiana, ary hoentina ihany koa nanarina, ary hoentina ihany koa hifalianay. Aoka ny fananao masina no anjaka amin'izao fotoana izao. Aoka ny fanahy masinao no ampianatra anay izay teny izay rehanay. Aoka ny fanahy masinao no mampiteny ahy ihany koa. Ho voninahitry ny anaranao izay Andriamanitra, amin'ny anaranao ireny an'i Jesosy, nanaovana izany mivavaka izany. Amen. Hoy isika amin'ny tenin'Andriamanitra teo hoe Titos toko faharoa andiny faraika ambin'ny folo, efa niseho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny famonjena ny olona rehetra. Ary rehefa ny vakiana teo ihany koa ny Hebreo toko fahafolo izay andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo dia milaza hoe atao ahoana ny fiafaran'ny olona izay tsy mitandrina izany fahasoavana lehibe izany famonjena izany. Hoy amantsika hoe tsy le isika izay efa nandray ny tompo ihany no hiaran'izany, fa ny olona rehetra no nahafatesan'ny zanak'Andriamanitra, satria ny olona rehetra no misiona mpanaovina azy, tsy tamin'ny tony izy tetỳ ambonin'ny tany hoe andanany amin'ny zanak'Israely ny ondry veriny zanak'Israely, fa tamindray mitoraka teo amin'ny hazo fijaliana dia famonjena ho an'ny olona rehetra. Io famonjena io dia efa hatry ny elana, efa naminanina, efa nirina fatratra, ary efa teo amin'ny taranaka izay niainantsika izao dia atao hoe sambatra satria anisany nahazo an'izany atao hoe famonjena izay ny avy amin'ny fahasoavana. Fa ny taloha arak'ilay teny teo izany hoe ny tamin'ny andron'ny lalàna dia itsika ny tamin'ny andron'ny fahasoavana, satria ilay milazaina tamintsika tamin'ny Jaona toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo hoe ny lalàna dia tonga tamin'ny Mosesy ary ny fahasoavana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zao anefa isika dia lalana izay mizotra ho any amin'ny famonjena misy asianao, satria ny zava-doza indrindra dia zao hoe nandre ny olona rehetra. Ary ahoana moa ny efa rahan'ny olona zay? Atao hoe olona saminare hoe efa maty no ianao ange, maty no mpanotany ny raha nalatsaka ane dia tsy ho ana rehetra fa famafanany ny otan'izao tontolo izao, fa ny olona rehetra ny akamaroany tsy nahafantatra sady tsy ny raharaha no tsy ny eno no tsy nandray ary tsy nino ny tena zava-doza. Dia ahoana ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra momba an'ireny olona izay anisan'ny maro anisy ireny? Dia hoe Tesalonisiens 1 verset 8 dia milaza hoe amin'ny afo miredareda no andoroana reo izay tsy nino, tsy nino ny filazantsara an'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra sy tsy nino an'Andriamanitra, amin'ny afo midedadeda, izany hoe efa miandry azy izany ny atao hoe afo pe. Ary izay zavatra izay dia miatra
amin'ny olona tsy voavondry. Zany hoe ny olona zay nanao kitotoa amin'ny famonjena, ny olona zay niala tamin'ny lalam-pamonjena, averiko indray mandeha hoe isika amin'izao andro iainantsika izao dia ao anatiny atao hoe fiandrasana ny tena hoe réalité ny famonjena, satria ositsika hatramin'ny fampianarana hatramin'izay hoe mbola lalam-pamonjena, mbola tafiditra tao amin'ny atao hoe lalam-pamonjena ianao satria natao hoe olona nateraka indray, ary zay natonga ny Nikodemosy rehefa nanontany an'i Jesosy ary nolazain'i Jesosy hoe tsy afaka mahita ny fanjakana, mahita mahatazana zany fa lalana no andehananao fa tsy tonga ianao dia tafiditra tao anatin'ilay atao hoe fanjakan'Andriamanitra akory, tsy tafiditra tao anatin'ilay fanjakan'ny lanitra ianao fa mbola le lalana no hitanao hoe tsy afaka ahita fanjakan'ny lanitra ianao, fanjakan'Andriamanitra ianao, fanjakan'ny lanitra ratsy ateraka indray. Dia tsika efa tafiditra tao anatin'izay hoe lalana. Tahatsiarovo tsara ny asan'ny apôstôly toko 5:7 dia tsaronareo tsara nisy an'le tovovavy kely zay nitondra rena, zany hoe maminany io ankizy vavy kely io fa nitoeran'ny fanaratsy. Ary rehefa nahita amin'ny Paoly izy dia zao ny zavatra nylazainy, rio lehilahy io izy no mitondra nareo amin'ny lalam-pamonjena, zany hoe le fitoriana, le teny hozaraina no mitondra anao hoe inona ny lalana ho any amin'ny atao hoe famonjena. Dia iny moa tsy iza fa mirepresente an' Jesosy ihany le atao hoe teny zay toriana aminao isan'andro, ary zay no natonga anazy hoe lalam-pamonjena no atoroko ho anareo, lalam-pamonjena no iarahantsika andehanantsika amin'izao andro zao. Tsarovo tsara fa raha ohatra ianareo ka mamaky ny Romanina toko 8:7, Romanina toko 8:7 dia milaza an'izao fanantenana no namonjenantsika, zany hoe tafiditra tao anatiny hoe famonjena ianao, fa mbola tsy defini le tena hoe famonjena satria ny toyany dia mazava be hoe atao ahoana no manantena ny zavatra tsy hita, zany hoe ny famonjena mbola tsy azo no antenaina fa tsy atao ahoana antenana ny famonjena efa hita ozy, fa tsika dia manantena ny famonjena zay mbola ho avy, zany hoe le fiseho an' Jesosy eny amin'ny raha any lanitra, zany hoe famonjena zay iainako sy iainanao amin'izao fotoana izao dia tadidio tsara fa io no ezahan'ny Satana horombahana, io no ezahan'ny Satana ho esorina. Ahoana no nitenena ny fanantenana satria Jesosy Kristy ny velona ao anatinao, velona ao anatiko, ary mila mbola mijanonao amintsika natao hoe fanantenana ny famonjena. Ary izay zavatra izay dia mety hitovizantsika amin'ny jentilisa rehefa raha ohatra ka tsy mitandrina ny famonjena io izy, hitovizantsika amin'ny jentilisa midaraboka ihany koa zasy ianao, satria rehefa resy zasy ianao dia lasa vototra le famonjena zay efa ao anatin'ny lalam-pamonjena ianao. Tsarovo tsara fa ny tenin'ny Paoly any amin'ny Tesalonianina voalohany 1 Thessaloniciens 5:8 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe fa amin'ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny famonjena ho fiarovan-doha. Zany hoe hitafy le fiarovan-doha, le famonjenao, le lalam-pamonjenao ho fiarovan-doha. Zany hoe inona no tiana ambara amin'izay fotoana izay. Andaontsika mamaky ny Hebreo toko 4:4, Hebreo toko 4:4, satria tsika ao anatin'le ozy amantsianao hoe mety mienjera ianao amin'ny fotoana anankiray, ianao mety mienjera, dia zay mahatonga atsika le hoe manana an' Jesosy Kristy mifona ao antsika eo an-tanakavanan'Andriamanitra isan'andro, manana mpisorona betsaka, manana avoka anankiray tsika. Voalazany John voalohany toko 2 1 Jean 2:1 dia milaza hoe nanoratra ho anareo zy Paoly mba tsy hanotanareo raha ohatra misy manoto zy aminareo dia manana mpisorona lehibe tsika dia ilay Jesosy eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Zany hoe inona no tokony ataoko sy ataonao mba tsy hahatonga atsika zany hoe latsaka ao anatin'ny fahalavona tanteraka, inona no tokony ataoko sy ataonao mba hahatonga atsika tsy ho elohan'ny Satana sy hampangany Satana amin'ny zavatra zay mampienjera atsika. Ny zavatra tokony ataontsika dia niteneniny any amin'ny Hebreo toko 4:4 voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, satria isika manana mpisorona lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika iazona ilay faneketsika, zany hoe efa nanaiky ianao fa manana Jesosy dia vakitsika amin'izay 5:4 ka aoka isika anatona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavana, amin'ny fahasahiana mba azontsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Zao dikan'izay satria isika ozintsika teo hoe
efa niseho fahasoavan'Andriamanitra famonjena ny olona rehetra dia niteny tamintsika teo hoe mitandrina isika satria efa napilaza mihitsy le fafolo andininy fa valo amby roapolo sy hatramin'ny fahatelopolo teo hoe raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao tsika dia ahoana re ny hiantra amintsika dia ozy mantsy anao lalam-pamonjena no lalantsika amin'izao fotoana izao ka raha ohatra izasy anao very le fanantenantsika amin'le famonjena le ho avy Jesosy zay le tena fisehony atao hoe famonjena satria inona no mahatonga amin'ny teny an'izay iverenako rehefa vele hoe Hébreu toko 4:4 iverenako io fa inona no tokony mahatonga ny kristianina zany tsy tokony ho ketraka tsy tokony ho kivy tsy tokony amin'ny zavatra rehetra manjo azy zay mety andavo azy mihitsy ary ny fahitana ny hafa fa inona ny zavatra tokony atao ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Hébreu toko 4:5 dia milaza hoe Jesosy Kristy no mpanapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranon'Andriamanitra ozy izy raha maninona raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fanantenana ny famonjenantsika zany hoe le fanantenana mbola ho avy zany araka le Romanina toko 9:4 teo ahoana ozy izy nanantenana ny zavatra efa hita nefa tsika teo namaky hoe efa niseho ny famonjena ny Voninahitr Andriamanitra dia famonjena ny olona rehetra efa niseho zany hoe le fisehoana hita teo amin'ny azo fijaliana dia fidiranao amin'ny fanarahanao an Jesosy Kristy ary ny fanekenao ny fitarihan'ny fanamasina mandra-pahatonga an'le famonjena tena réel sy tena hoe concret fa voavonjy tokoa ny olona anankiray maninona no atao an'izany hoe afotoana zay tsy maintsy andehanako sy andehananao afahantsika manaraka tsara ny toro lalana inona moa ny ahatonga ny Jehova nahita mponina tetỳ an-tany ny zanak'olombelona hoe maditra fa mpanota efa tena hoe polio tanteraka ny rahany nahatonga azy nanome safidy nanome safidy anankiray miantso ny lanitra sy ny tany ozy izy ary mampisafidy anareo mifidiana ozy izy fiainana dia ho velona ianareo na ozy izy mifidy ny atao hoe fahafatesana ny ozina dia ho fahafatesana no tambon'izay zavatra zay dikan'izay dia tovy tsisy hafa ny nataon'i Jesosy Kristy tany amin'ny Matthieu toko 7:17 ka hatramin'ny 4:4 ihany rehefa tafiditra tamin'le lalam-pamonjena ny safidy zany ianao hoe aleoko misafidy ny fiainana dikan'izay dia lalam-pamonjena no mena azy ianao ary le lalam-pamonjena le lalana le nitenen'i Jesosy hoe ety le lalana miditra ianao nisoratra amin'le lalana le idirantsika amin'izao fotoana vavahady soratra hoe famonjena miditra amin'le vavahady ianao ety ary mandra-pahatonga anao any amin'le tena famonjena dia amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy tanteraka le famonjena fa maninona ao anatin'izay fotoana zay eto ambonin'ny tany ianao fa tsy hoe efa lasa ny an-danitra ianao eto ambonin'ny tany ary eto ambonin'ny tany ianao dia tsarovy tsara fa marina miara-mandeha aminao ny fanamasina ary ao anatiny ao ny fanamasina fa ny devoly ihany koa mandeha en parallèle miaraka aminao tady irika ary ny zava-doza dia zao hoe mampatoritory le fiainana amin'izao andro faran'izao mampatoritory ary tena mahatonga anao tena indraindray ary milasa miembotra mihitsy lasa ohatrany hoe aloha angatakanjo fa tena tsy mety ho tonga tokoa le Jesosy ohatrany tsy mety hiverina izy za ty efa manao zay tena farafahoriana fijaliana mihitsy satria tsy mba manao zay fanaon'ny olona fomba fiteny moa taloha rehefa hoe misy olona rehefa mba handehanao zavatra ianao dia aloha mba manao zay mba fanaon'ny olona fa rehefa miaraka ny tompo tsy zay tsony ianao tsy manao an'le fanaon'ny olona ianao fa manao an'izay takin'Andriamanitra ho aminao ary zay zavatra zay ny zavatra saripady be amin'le lalam-pamonjena be deabe ny parametra raisin'ny mpanompon'Andriamanitra be deabe lalam-pamonjena ny sasany dia tsisy afatsy ny zava-mahafinaritra etỳ an-tany no lazaina aminao tsisy afatsy ny mitory anao ny zavatra mahafinaritra ny sainao fa tsy mahafinaritra an'Andriamanitra raha ny tena tokony izy angeny atao hoe fitoriteny tsy le zavatra mahafinaritra antsika tsy le zavatra tiantsika fa le tian'Andriamanitra zay ny tena atao hoe toriteny inona ny tian'Andriamanitra aminao tian'Andriamanitra aminao androany dia le voalazan'ny Paoly Romanina toko 7:12 dia milaza hoe ankehitriny izao no ora tokony foazantsika ozy izy amin'ny torimaso-panahy io akaiky kokoa zay zo famonjenantsika no tamintsika voanino
akaiky kokoa ny famonjena zany hoe efa akaiky Jesosy. Le famonjena lehibe dia Jesosy potreny amin'ny raha ny lanitra. Akaiky kokoa teny aminao aho hoe ry ava malalo amin'ny tompo zavatra mifony zavatra lehibe mihitsy le Hébreu 4:4-5 teo. Hébreu 4:4-5 dia averiko inde mandeha hoe aoka isika izy anatona ny seza fiandrianana ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azontsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Amin'ny fotoana ianao latsaka ao anatin'ny problema anao, amin'ny fotoana ianao latsaka atao hoe noho tsy mahatateraka anao dia avy le satana, le mpanameloka, le mpiapanga isan'andro le voalazan'ny Apokalipsy 2:20 hoe nazera izy dia le miapanga ny rahalahintsika isan'andro. Iny le miapanga rehefa misirika dia miapanga anao amin'ny zavatra zay manjoanao. Na mampiasa olona anankiray izy apanga anao hoe inona koa izy ianao mpanao an'izao. Ianao tsy tokony ho intimideny zany. Tokony manatona ozy izy, manana fahasahiana ozy izy, anatona ny seza fiandrianana. Zany hoe fantatrao ny dikan'le fahasoavana. Tsy avy aminao ny nahamarina anao, tsy avy amin'ny ataonao ny nahamarina anao, fa avy amin'Andriamanitra no nahatonga anao marina. Andriamanitra no niasa mba hatonga anao ho marina eo anatrehany, fa tsy ianao no niasa ka ho tonga marina teo anatrehan'Andriamanitra. Ny antony mahatonga asianao manatona seza fiandrianan'ilay avo indrindra dia efa vita fihavanana izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Ka izy ara no problema antsika. Ahoana ozy izy ny Romanina 5:9 lazain'i Paoly, izy anao namelika antsika ozy izy. Andriamanitra izay nafoy ny zanany lahatokana ozy izy, ka izy ao nanameloka anao. Fahavalo ve? Ary izy ozy izy nahasaraka antsika ny fitiavan'ny Kristy. Fahafatesana, fanamelohana, mazava be zany ten'Andriamanitra zany hoe efa fantatrao zany fa zay ny atao hoe fahasoavana. Andriamanitra no miasa eo amin'ny toeranao mba hahatonga anao marina hatrany, ary ny raha Jesosy Kristy rehefa nalatsany hahatonga anao voadio hatrany mba hahatonga anao manatona resy lahatra. Satria zay voalazany Jaona 1:1-5 dia voalaza hoe raha manaiky marina isika ozy izy, raha miaiky marina amin'ny fontsika dia mino fa ny raha Jesosy zanany no manadio antsika. Zany hoe manaiky ianao amin'ny vavanao, manaiky ianao fa nisy zavatra nahadiso anao dia manatona any seza fiandrianan'ilay avo ianao, satria efa vita fihavanana. Ny raha Jesosy izy ny Efesianina 2:4-4 izy ny fihavanantsika amin'ilay Andriamanitra ray. Efa vita zany, tapaka le efitra nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra ray, satria izay no nahatonga an'Andriamanitra ray nandefa ny fanahiny ao anatiko sy ao anatinao, ary zay mahatonga le hoe izasy anao dia manao fanompo-pivavahana sy araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria le fanato anatintsika no miara midera amintsika, miaraka isan'andro amiko sy aminao, ary izy le mifona amiko, mifona ao anao. Ny fanahy izy dia mivavaka amin'ny teny tsy fantatsika, zany hoe mampitohy, manafitra anao foana zany à tout moment zany le fanahy masina ao anatinao eo anatrehan'ny ray, satria tsika dia zay le lien napetraka tao anatiko sy tao anatinao hoe le fanan'Andriamanitra dia zay le fahasoavana lehibe zay ananantsika. Ka zay le mahatonga le ten'Andriamanitra tatsy amin'ny voalohany hoe ataontsika ahoana zany ny fandositra, ataontsika ahoana ny fandositra izao famonjena lehibe, fahasoavana lehibe zay napetraka tamintsika zao, zay efa naseho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Dia izay ny zavatra lehibe indrindra hoe izasy anao nomena isan'andro toromarika araka ny tenin'ny ranabavy teo hoe misy teny mety manitsy, misy teny manafisafy, misy teny ary marina zany, satria zay voalazan'ny 2 Timothée 3:16 dia milaza hoe teny rehetra nalokan'ny vavan'Andriamanitra dia hoentina hanitsina zay diso, entina ananarana. Dia zay ny zavatra sapa hoe izasy anao zany dia mila isan'andro mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, satria ozy mantsy anao hoe mba tsy ny zavatra takian'Andriamanitra tokony ho fantatsika fa tsy nitsika ihany no taky zavatra amin'Andriamanitra. Io angena mahatonga le hoe inverse le zavatra rehetra ataon'ny olombelona. Rehefa lasa kristianina ny olona dia zavatra voalohany le mahafinaritra azy zay mahatonga le hoe Jesosy le nanao an'le Matthieu 5:3-7 le milaza hoe katsao aloha fanjakana sy ny famarinana dia anaraka ho azy zavatra rehetra. Le zavatra ho azy ny detavina be voalohany amin'Andriamanitra, satria fantatsika hoe izy le nahariny zavatra rehetra, izy le manome ny zavatra rehetra, dia aloha tonga dia angataka aloha
fa ny lasa vadika indray zany le zavatra hoe aloha dia avy eo mahazo fanjakany any tsika satria efa asan'ny fahasoavana efa vita n'le izy tsy zay mihitsy satria ny zavatra tian'Andriamanitra atao dia tafapetraka aloha le fanahany a, dia tafapetraka ny torolalany fanahany a, tafapetraka ny fitarihan'ny fanahany a, dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Fa izy a tsy tsika mihitsy ny andeha hibaiko an'Andriamanitra amin'izay, tsy ny atao, tsy tsika mihitsy no mandidy an'Andriamanitra amin'ny alalan'izay etatsika, fa izy efa niteny hoe maninona moa izy teneniny any amin'ny Isaia 65 dia milaza hoe na dia mbola tsy miteny ara izy dia efa mihaino ary na dia mbola tsy miantso dia efa maninona hozy izy. Amen. Zay zavatra zay a tena mamaritra mihitsy hoe fantatr'Andriamanitra ny etaetanao, fa raha voantsika zany a no ny intérêt-ntsika no mandeha mialoha dia lasa zany a tsy ekentsika le fitarihan'le fanahy, fa ny tena tokony izy amin'le lalam-pamonjena. Raha ny tena tokony izy ny atao hoe fahatongavana amin'le famonjena farany dia tokony hoe ekentsika le fitarihan'le fanahy masina, tsisy inona moa zany fa afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Lalana nomen'Andriamanitra dia ny teniny ihany. Lalana nomen'Andriamanitra dia faniloko sy ny fanilony tongotra izy. Ny Salamo 119 verset 105 dia tenin'Andriamanitra ihany, tsy izy le tenin'Andriamanitra tsika fa Jesosy Kristy le voalazany Apokalipsy 7:17. Izay zavatra zay dia mila priorité eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Zany hoe aza sotoka fotsiny mihaino ny tenin'Andriamanitra miandry ny lahady ianao, fa mila ianao isan'andro dia maka ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra mba hafantaranao ny sitraponà. Ahoana tokoa moa ny alalanao ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy fantatrao ny teniny? Ahoana koa ny alalanao hoe diso ny zavatra tenen'ny olona rehetrarehetra raha tsy fantatrao ny marina? Tsy ho fantatra hoe diso mihitsy ny zavatra lazay raha tsy fantatrao ny marina dia tsisy afa-tsy ilay tenin'Andriamanitra ihany no ahafahantsika miazo ny lalam-pamonjena, miazo ny famonjena zay fanantenantsika. Raha azontsika mafy ozy izy ny tenin'Andriamanitra, le fanantenana dia le famonjena, dia zay ny zavatra lehibe indrindra. Ohatrany hoe nafinaritra satria fitarihan-dralabavy teo ihany koa dia ohatrany laza foana hoe ny famonjena sy ny fahasoavana famonjena, ary tena zay mihitsy ny toriteny zay nomano vo aingakaingana teo vo tamin'ny roa mahery teo nanomana an'izay dia ohatrany hoe fampiresaka, nefa zay ny zavatra bitsiky mifanahy zany hoe ny famonjena no mila arovana satria zay le hoe azo manana fahasahina itsika, fahasahina iazona. Raha vao manana fahasahina iazona ny fanantenana, le fahasahina zay dia misy zavatra anankiroa tiako tenenina aminao hoe inona le fahasahina, fa maninona natao hoe fahasahina moa le zavatra lazaina. Hiditra amin'le Hébreu 4:4 teo tsika hoe inona mahatonga an'le hoe mila misy fahasahina ny hitazomanao amin'ny famonjena, dia averintsika vakina indray ny Romanina 4:7-4 dia Romanina 4:7-4, Romanina 4:7-4 dia io le fanantenana, ary le Hébreu 4:4-5 dia io le hoe fahasahina manantona ny sezan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany hoe fahasahinao zany miaina ao anatin'le atao hoe fahasoavana. Ny fahasoavana ozytsika teo dia Andriamanitra no miasa ho anao, Andriamanitra no miasa, arak'le Filipianina 2:13 le milaza hoe Andriamanitra miasa ao anatinareo atateraka amin'ny fanindrinitra zay fikasany. Fa tsy tsika zany no miasa mba ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra, mba hatateraka ny fikasan'Andriamanitra. Tsy fikasako io fa fikasan'Andriamanitra, tsy fikasantsika fa fikasan'Andriamanitra no ho tanterahany eo amin'ny fiainantsika. Zay ngeny natonga azy ny teny hoe ianareo izy fanjakam-pisorona, 1 Petera 2:9, atsangana ianareo fanjakam-pisorona, fanjakana nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany hitoeran'ny fanahany, ho fanehony ny voninahiny. Ka ianao ve, ianao zasy ianao io ve
tena marina hoe ty tena tsika ty ve tena isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra maneho voninahitr'Andriamanitra ve satria zay nge le tena asantsika tsy aro aksy anao mihitsy Andriamanitra raha ohatra ka tsy zay le tena mission sy missionao amin'ny makristianina antsika tadio tsara any amin'ny Zakaria toko faharoa andininy fa 12 dia hoe anirahako anareo izy dia lasa ilaza ny voninahitra ka zay mikitika anareo dia mikitika ny anak'Andriamasoko zany hoe zasy anao ve rehefa nalain'Andriamanitra itoeran'ny tenany satria tsika le nilazaina amin'ny Paoly milaza hoe Korintiana 1:9-7 hoe tsy tompony tenana nareo fa fanan'Andriamanitra no ao anatinareo ka izasy anao ve raha fanan'Andriamanitra ve no anatintsika dia izasy anao ve hatram'izay ka mandrak'izao tsika miresaka izao tena niseho maneho an'le mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra tokoa ve tsika amin'ny fiainantsika amin'ny manodidina antsika inona ny dikan'izany le voninahitr'Andriamanitra raha nakanasehanao mba hahatonga antsika tafajoro ao anatin'le lalam-pamonjena dia zasy anao mihitsy no mandray anjara ny amin'ny atao hoe famakina ten'Andriamanitra aloha voalohany indrindra satria Korintiana 1:7-4 dia milaza hoe zay mitory ny filazantsara hozy izy dia mahazo inona fahavelomana ho amin'ny filazantsara zany hoe zasy anao maneho an'le voninahitra inona le voninahitra voalohany efa miseho voninahitr'Andriamanitra ozy izy ny Titos 2:7 teo efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny famonjena ny olona rehetra voalaza ve zay zavatra zay alohan'ny resahantsika amin'ny olona hoe ianao ane ka tianao Jesosy na inona fa tonga dia ny zavatra voalohany tokony voalaza amin'ny vavantsika dia hoe efa vita ny famonjena ny olona rehetra fa ianao ve mba naka ny anjaranao zay le tokony fanehoanao ny voninahitr'Andriamanitra hoe naneho voninahitra mena voninahitra amin'izany ange tsy ianao fa Andriamanitra no mena voninahitra an'izany hoe nahavita tokoa le Andriamanitra raitsika satria naniraka namoy ny zanany ho famonjena ny olona rehetra zay mifanena aminao dia zay zavatra zay ny zavatra hoe tena miseho aminao tokoa ve le voninahitr'Andriamanitra tena hita taratra ve hoe iny tokoa ianao fa le lazain'i Jesosy amin'le Matteo 5:4 nareo ny ho tanàna tahaka ny tanàna miorina tampitendrim-bohitra zay tsy azo afenina fahazavana ianareo zany hoe zasy anao le tena fahazavana inona mahatonga an'izany rehefa mitombo le teny ao anatinao tsy hainao mihitsy zany hoe hitazona an'le teny ao anatinao fotsan'izany tsy hainao zany tsy voafianao io satria le le alain'i Jesosy ohatra an'le hoe tahaka ny voatsinapy ozy izy maniry dia miroboka ozy izy dia aveo tamin'ny mivorona ianao mihitsy le mahatonga ny olona zany ohatra ny hoe misy olona ketraka manodidina anao dia ianao mihitsy le mampahery azy tsy le fampahirezana efa le courant be le hoe miketraka le olona dia ain'Andriamanitra no mandamina ny situation anao hoe fa azakivy tsy zay ihany dia tavin'Andriamanitra ho teneninao fa ny zavatra tian'Andriamanitra tenenao voalohany indrindra dia lalam-pamonjena no toronao azy lalam-pamonjena aloha ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra avy eo zany hoe tarianao izy aloha hoe misy fiainana hafany zay efa misy fahasoavany zao ianao miady rery amin'ny fiainanao io satria anao tsy ambany fahasoavana sady tsy ambany lalàna ianao tsy ambany fahasoavana fa ambany tenanao ihany dia miady rery ianao ve mba mandeha any am-piangonana indraindray ihany rehefa zay koa moa hitanareo ihany fa sahirana be foana rehefa lahady io mba fotoana mba hifany ana mpianakavy dia tena mitsotsotra fa isaky ny 6 jours dans la semaine ny zavatra hitanao fa miasa mafy dia eo ihany mba mitsotsotra any ka tsy vitanao no miresodina ny problemanao intsony satria tadipokatra amin'ny loha le izy fa ny miresodina an'le olanao azahoanao an'le pe ao anatinao dia tsisy afa-tsy hoe hitondranao an'le olona miditra ao anatin'ny lalam-pamonjena voalohany indrindra rehefa hiditra amin'ny lalam-pamonjena ny olona mirehetraretsy lahatra hoe nanaiky tokoa ve ianao fa tena nisy tokoa zany famonjena zany dia tsy hitanao maso rehefa seho zany famonjena zany dia nisy zany ny famafana ny elokako ny elokao no fafana indray mandeha teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny ovinaka zany tao tsy mba narehan'izany satria tsisy ny teny azy ianao ane za aloha taloha tena jaly taloha nisy an'zao dia hatramin'izao mbola tena hitako ane tena ao anatin'ny ozina mihitsy tamin'ny ray aman-drenina manko ohatry ny nanompo sampy dia vao ozina foana dia tonga dia zay ny fotoana ahafahanao miteny hoe misy lalana anankiray nataon'Andriamanitra safidy ny olombelona mety tsy rehanao le izy satria tsisy nilaza taminao le safidy ohatrany hoe ameko ohatra ianareo hoe
ndre mandeha nisy spectacle zay zany nandehanako eo hijery a za rery nandoha vola kay ny olona rehetra nisy fotoana hoe zaraim-potsany le billet dia za rery no nandoha vola satria za tsy nahafantatra sady tsy nahare dia ohatr'izay koa le izy rehefa tsy mahafantatra ny olona anankiray a na tsy nahare satria tsisy tsisy nampilaza izy mazava be nge le mahafinaritra nge le tenin'ny Paoly amin'ny Romanina 10:18 iny le hoe zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo dia ho vonjena miantso ny anaran'ny tompo dia hoe ataony ahoana moa miantso zay tsy fantany sady amin'ny andro problemany izy zany satria ve zany ozy izy ny tenin'ny soratra masina voalaza ny Salame 50 verset 15 milaza hoe atsoe amin'ny andro fahorianareo dia amonjy anareo dia ame voninahitra anareo atsonao ahoana le tsy fantatrao afaka miantso anaran'olona rehetrarehetra tsy fantatrao tsy afaka mi-intervenir izy satria tsy nonao akory izy hoe afaka manavitra anao dia ahoana moa ny anavotany anao dia ohatr'izay koa izy hoe le olona zany rehefa ao anatin'ny problemany ao anatin'ny lalany dia zavatra voalohany indrindra rehefa miteny izy hoe zay zany tsy manana natao hoe tsisy fiangonana hitanao any fiangonana surtout aty andafy dia manahirana fampijerijery fotsiny sy ny karazany zay zavatra lazain'ny olona rehefa antaninao izy aty andafy aizaka ny fréquentenao ny fiangonana zay lo efa niala tamin'ireny satria le fiangonana gasy moa surtout izy dia fampifosa sy ny fampijerijery mipetsaka any dia alohanay mihitsy nanapa-kevitra zay menakavy hoe aloha nga tsisy mandeha dia minalala mihitsy olona nafana fo be tao ampiangonana tsy niditra ampiangonana ntsony izy mivady noho ny ataony ny hafa sy ny hafa sy ny hafa dia farany dia tofoka dia hoe tsy hiditra ampiangonana dia hoe dia inona zany hoe ny faranareo inona ny ataonareo le efa aki ozy izy no tazonina mafy le efa aki hatramin'izay taloha zay dia nareo mamaky baiboly efa tsy mananana fotoana zay nefa izy zany isaky ny sabotsy fetara be mandeha any amin'ny boaty foana izy mivady ny tiako tenenina amin'izany za tsy tsara izy amin'izay fa zao ny tiako tenenina hoe le fahataterahana anie mbola eo an-dalana ny azy zany efa nitapahana le fahataterahana tsy fantatsika na efa niala tao ambanin'ny fanamasina satria izasy anao mila isan'andro misakafo foana satria zay le tenenina hoe mifidiana ozy izy ny fiainana dia ho velona ianao mifidianany na ianao isafidiny ozina dia fahafatesana miandry anao zany hoe ny olona voaozina ny olona tsy mandray ny tenin'Andriamanitra ny olona voaozina zany dia olona izotra makany amin'ny lalan'ny fahaverezana ahoana moa no alalako hoe raha apetraka amina toerana anankiray tsy manana na GPS tsy mahay mamaky plan dia hoe za tsy maintsy tonga amina toerana anankiray ndeha meko ohatra hoe za zany amin'ity toerana anankiray ity dia tsy maintsy mandeha makany andeha ataoko hoe miala eo Antananarivo dia tsy maintsy makany Fort Dauphin zay mbola tsy nandehanako hatrizay dia tsoahana daholo ny mpanao rehetrarehetra amin'ny lalan'ny arabe eny hoe mandalo tuliara sy ny karazany dia tonga dia asiana fotrany hoe tsy maintsy tonga any Fort Dauphin ahoana nandehanako amin'izany mety mandehandeha dia manivaniva kany dia farany tonga ny Deco dia ohatran'izay le izy hoe ny olona rehefa tsy mandray le tenin'Andriamanitra rehefa tsy mandray le torolalana zay amen'Andriamanitra dia impossible ho azy no ahitana an'le fifanena amin'i Jesosy amin'ny fiverenan'i Jesosy dia averiko le ohatra teo hoe izasy ianao ve tena maneho ny voninahitra Andriamanitra hitenao hoe aneho ny voninahitra Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra mame voninahitra anao akory ny tiako lazana fa ianao ve miseho aminao hoe voninahitra Andriamanitra satria aneho zay no mahatonga antsika hoe fanjakam-pisorona olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany zay nataony an'le izy hoe 1 Petera 2:9 dia hoe ianareo dia fanjakam-pisorona olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ozy izy hitoeran'ny fanahany mba hanehoanareo ampisehoanareo ny voninahitra Andriamanitra ampisehoana ny voninahitra Andriamanitra efa niteny aho teo hoe lazainao zany hoe efa voafafa ny helokareo dia tapitra teo ny baolina tsy zay le izy voafafa ny helokao fa mbola misy ny fidirana ho any amin'ny atao hoe lalam-pamonjena dia mila aloha ianao miroboka mila ianao presy lahatra fa ho ateraka indray dia eo amin'izay ianao vao ampianarina amin'izay satria raha tsy mifanara raha tsy en parallèle ny baiboly sy ny fanahy masina reo zavatra miara-miasa cohérent zavatra ataon'ireo dia mandeha ila ihany kristianina hono iny
kristianina hono iny izay fotsiny fa le zavatra rehetra ataony taloha ihany mbola ataony ankehitriny, le tena toetra ny taloha ihany mbola toetrany ankehitriny, le zavatra rehetra mbola fomba fiteniny ihany mbola fiteniny ankehitriny. Zay zavatra zay dia misy lesoka ao, misy ny atao hoe torimaso ara-panahy, misy ny atao hoe tsy mahafantatra ny fahalalana zay tokony ahafantarana azy eo. Ary zay mahatonga ny n'Andriamanitra amin'le Osea 4:6 hoe ringana n'inona ozy ny oloko, izy tsy miteny hoe izy tsy niteny hoe ringana ny olona. Raha miteny hoe ringana ny olona dia ny olona rehetra zany ringana, fizy miteny hoe ny oloko zany le olona efa nifidiany noho ny ringana ny oloko no tsy fahalalany, zany hoe fandavana n'le andreany zavatra tenen'Andriamanitra aminy. Be dia be ny olona ozy mantsy anareo hoe mahavita mivavaka adiny valo fa raha 2 minitra miaino an'Andriamanitra tsy vitany, fa le vavaka tena lava be tena eo adiny 100 eo izy fa na 5 minitra ianao an'Andriamanitra tsisy zany. Dia no heverina hoe zay zany le tena izy le tena zavatra tena zavatra, satria navita na anao adiny 3 adiny 9 mivavaka teo foana izy. Tsy zay ny sitrapon'Andriamanitra fa tenina Jesosy raha teny hoe ao tsy ho maro teny ianareo izy, satria fantatr'Andriamanitra ny aomponareo, fa ny tena tian'Andriamanitra dia ianao le manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Efa le detaetsika moa dia mandeha inona ny sitrapon'Andriamanitra, baiboly, ianao mankatoa ny tenin'Andriamanitra ny zava-dehibe, fa raha tsy zay tsy ho tanteraka mihitsy le tafiditra ao anatin'ny atao hoe fahasoavana izasy ianao. Le fahasoavana tsy afaka niasa aminao Andriamanitra raha ohatra ka izasy ianao tsy mandre ny teniny. Dia ositsika teo hoe fa ahoana moa zany rehefa maneho ny asehonao ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny olona rehetra, dia zay le voalaza voalohany numéro 1 dia hoe efa vita ny voavela ny helikao. Dia le olona tsy maintsy anontany anao hoe fa ahoana koa zany, ohatrany ridicule be anao zany, voavela ny helikao na handrainao na tsy handray, satria vita teo ny famafana fa anjaranao sisa mandray ny anjara famonjenanao. Dia zay ny zavatra tsara ataontsika kristiana. Inona moa mahatonga antsika hoe vitsy tahaka izao misy antony ankena mahatonga tsy sendrasendrana izao fa fanomanana atsika ho lasa zany le ohatry ny voatsinapy, lasa atsika ndray zany mandefa mampitoroboka be indray mba hafahan'ny hafa indray mipetraka eo ambonin'le azotsika tsirairay avy. Mahatonga atsika anana indray ianareo samy efa manana ny atao hoe fiangonana misy anareo, fa ny zavatra ataontsika eto dia fampianarana fanampiny, ahafahantsika indray mampitombo ny fahalalantsika, mahatonga atsika manana ny atao hoe faharetana, manana ny fanantenana indray hoe ay moa mbola tsy tapitra, tsy mbola tapitra 4 taona zany nanompan'Andriamanitra zany, za zao taona ny taonako, dia nefa kay moa mbola tsy tonga ihany ny farany, mbola tsy tonga ihany Jesosy, dikan'izay mbola tsy tapitra koa ny azakazaka ao ny fiazakazahana tsy tapitra raha tsy tonga Jesosy. Fiazakazahantsika dia mbola mitohy hatrany raha tsy efa eo Jesosy voalazaina hoe iny fa tapitra, satria omena an'le trophée amin'izay ianao. Tadio tsara Paoly ange rehefa ho faty, rehefa tany amin'ny Filipianina 4:7-7 dia niteny hoe efa nahatanteraka amin'ny fiazakazahako aho izy, efa niady tsara amin'ny finoana aho izy, zay efa tanteraka efa fatiny, efa ho faty aho izy. Ianao rehefa maty dia tapitra ny fiazakazahanao, rehefa tonga Jesosy tapitra ny fiazakazahanao, fa le niazakazahanao zay fa sao dia niazakazaka rivotra, sao dia niazakazaka tamin'ny zavatra hafa, fa tokony ho fantatra hoe inona ny tena mission anao amin'ny fiazakazahanao. Ianao aloha araka ny teniko teo hoe rehefa mizara ianao dia mahazo fahavelomana aloha. Zay le tenenin'ny Paoly tsika teo amin'ny 1 Corinthiens 9:14 zao hoe zay mizara amin'ny filazantsara dia mandray fahavelomana avy amin'ny filazantsara. Izaho mitoery aloha mahazo fahavelomana, zany hoe ho tandremako mafy, satria zay le tenirehako, zay le mahatonga leo mafimafy kokoa ny fitsarana anay mpampianatra. Dia zay ny zava-doza indrindra hoe rehefa izahay no manao fitaribato filambava araka ny teniny Jesosy amin'le mpanorandalàna hoe tsy ny ataonao izy arahana fa zay teneny no ataovy. Zay ny zavatra tena tokony ho fantatsika zany hoe samy manana ny tandrifiny zasy ianao ary samy ao anatin'ny fahasoavantsika, fa manana mission kosa nefa zasy ianao hoe inona nandritra zay fotoana zay, fampitaritarika teo zany tsika hoe inona ny zavatra tokony
tandrifoka sy tandrifinao mba ahafahantsika zany mampiroboroba an'le fanjakan'Andriamanitra satria io fanjakanao anatinao io ange mila miparitaka io mila misy virusina fanjakan'Andriamanitra mila mifindrany amin'ny hafa ihany koa dia zay ny zavatra lehibe indrindra satria zay le mission-tsika ozy aho hoe aneo any Voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Vavakantsika Andriamanitra ray io misaotranao izay satria lehibe tokoa ianao be fitiavana. Isan'andro ianao dia manana ny zavatra lazaina aminay mandrakariva ary mba hahatonga anay tsy hatory amin'ny fanarahana dy amin'ny lalana efa zay ny soratanao satria izay tokoa dia voaforona ao amin'i Jesosy Kristy dia mahatoky sy mino zay fenao Andriamanitra no efa manomana indray ny herinandronay mba hahafahanay tena tanteraka tokoa zany hoe isehon'ny voninahitra ao tokoa aminay mba hahafahan'ny hafa ihany resy lahatra ny anaradian'i Jesosy Kristy. Ho voninahitra eo anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.